Hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ireo fandaharana momba ny fitiavana eto amin'ny Jeanne Forêt Santé isika izany a. Mety manimba ny fifankatiavana ve ny olana arabola? Inona ny atao hoe coup de foudre? Ny mpifankatiava sy ny adiady mahatsara ve sa manimba? Tantaram-pitiavan'ny filoham-pirenena iray izay mahavariana tokoa. Misy ve ny fitiavana indray mitompo maso? Vahaolana amin'ireo kilema misy eo amin'ny lehilahy. Amin'ny fitiavana ve aleo manan-drasy toy izay tsy manana? Vady atolotra, inona ny olana? Ilaina ve ny milaza ny marina rehetra amin'ny fitiavana? Natao anao ve ny vadinao? Inona no ahafantarana fa tara aminao ny vehivavy iray? Ireo fambara fahorava ny fitiavana. Manarina tokantrano, manavao ny fifandraisana. Ny fahasarotam-piaro ve mety manimba ny fitiavana? Azo idirana ve ny fiainan'ny mpivady? Saint-Valentin, inona ny séduction tena izy eo amin'ny mpifankatia? Ho anao ramose, ahoana no ahafantarana fa mampirafy ny vadinao? Afaka misafidy ny ho sambatra ve ny mpifankatia? Inona ny olana tamin'ny fanambadian'i Lady Diana sy ny Prince Charles? Miss Madagasikara voafita kara-pitiavana. Les 7 secrets d'un couple heureux. Misy ve ny lehilahy tonga lafatra? Ilaina ve ny mariage eo amin'ny mpifankatia miaraka mipetraka? Ho an'ny mpifankatia, inona ny atao hoe demande de midi? Mampihena ny fitiavana eo amin'ny mpivady ve ny fiterahana? Jennifer Lopez, vehivavy manan'olana ara-pitiavana. Nanjavona ilay tovolahy tianao, inona no atao? Izay maharitra tokoa ve no vadin'Andriana? Misy ve ny fitiavana mandramaty sy ny divorce ambany tafotrano? Ny jambilo sy ny antom-pisiny? Ny mpifankatia sy ny asambarana? Ny voka-dratsy amin'ny fiarahana amin'ny donjon na ny séducteur? Mpifankatia mifanalavitra, inona ny olana? Mpivady ratsy fanahy sy tsara fanahy, inona no ambadika matetika? Mahatsara ny mpifankatia ve ny fiverenan'ny ex? Ny voka-dratsy ny mariage forcé eo amin'ny mpifankatia? Whitney Houston sy ny tantaram-pitiavany mampalahelo? Inona no atao hoe lehilahy donjon na séducteur? Ireo karazana contrat misy eo amin'ny fitiavana. Vahaolana manoloana ny séducteur, manalavitra azy rehefa tsy mahay miaraka aminy. Fanambadiana samy hafa foko, inona ny olana? Quand on aime un homme qui ne nous aime pas, l'amour doit être réciproque. Zay zany a ny tapany faharoa amin'ny fandaharana rehetra momba ny fitiavana izay natolotra teto amin'ny Jeanne Forêt Santé. Dia manasa anao zany a hijery anireo karazam-pandaharana ireo fa mety hatsaranao amin'ny fiainana. Veloma tompoko.